Karina kosa indray izy manodidina ny vola izany mazava ho azy nandray ny country directeur ny banky iraisam-pirenena ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina tamin'ny omaly niompana indrindra tamin'ireo fandarana asa iarahana ary noresahana manoka ihany koa ny manodidina ny angovo izany fionana teo amin'ny rotota izany araka izao hitaterany Claude Solson sy Stéphane Anzavamandimby azao. Ny fiaraha-miasan'ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena malagasy amin'ity taona ity sy mandritra ireo telo na efa taona ho avy no niompana ny resaka nandritry ny fitsidiana nataon'Andriamatoa Marc Lundell, country directeur ny banky iraisam-pirenena tamin'ny filoha Rajoelina Mampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha omaly. Noresahana manokana ireo tetikasa sy fampiasam-bola afaka manampy amin'ny fandaharana asa mpampandrosoana. Nous avons parlé du programme de Banque mondiale de cette année et les années à l'avenir. Ça serait un programme de 3-4 ans et nous sommes en train de combiner, faire une combinaison des activités, des investissements qui pourraient aider l'implantation du programme national de développement. Isy ny vola $30 isa-taona mandritry ny roa taona atokana amin'izany. Ça serait à peu près 130 millions de dollars par an dans les prochaines 2 années et peut-être plus. Ça dépend les efforts du gouvernement dans les areas de... Voalazany fa mety hitomby vola io arakaraky ny ezaka ataon'ny gouvernement eo amin'ny politika ny fanovana, ny fitantanana sy ny hafa. La ara-pahamerina rano voalaza ny fampandrosoana ifotony, ao ihany koa ny sehatry ny angovo izay sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ary ireo fandaharana asa samihafa mifandraika amin'ny fitantanana. Eo ampametrahana ireo fanovana eo amin'ny sehatry ny angovo i Madagasikara amin'izao fotoana izao, arisy ny fanohanana izay hoentin'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny orinasa Jirama. Tsy vahaolana rano voalaza ity tompon'andraikitra eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ity ny famarotana na ny privatisation any Jirama. Ny tokony hikatsahana dia ny fitadiavana hevitra ampihenana ireo fatiantoka ara-teknika. Nanambarandriamatoa Marc Lundell fa hitasoritra ny ezaka ataon'ny gouvernement izay tafatsangana 3 volana izay ary nilaza ny tenany fa vonona hatrany hitondra fanohanana ny banky iraisam-pirenena.